ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mirabantsika rehetra riavana nahatratra ity alahady 2 ny volana novambra ity, zay anisan'ny ahatsiarovana ikendren'ny FJKM ny banjinantsika ny asan'ny komity pirenena miady amin'ny sida, antsointsika fiangonana hoe KPMS. Dia miombona fo amampanahy amin'ireo komity ireo sika, na dia any amin'ny volana desambra zany natokany andro raisam-pirenena natokana ho amin'ity ady atao amin'ny sida ity, dia isika fiangonana kosa dia mahatsiaro zany aty amin'ity fotoana ity araka ny nandarana azy ao anatin'ny fandaminan'ny fiangonana FJKM. Dia iroso amin'izao fanompom-pivavahana izao isika ka ny liturjia endriny 7 no ionantsika amin'Andriamanitra ray amin'ity anio ity. Iray fo sy iray feo arsika ka ideran'Andriamanitra ray amin'ny fiombonana amin'ny salamo 5:20 ka hatramin'ny 9 hoe: aminao Jehovah no nandratako ny fanahiko, Andriamanitro, ianao no hitokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho, tareo amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjenahy, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovo ny antranao sy ny indra fonao Jehovah, fa hatrizay ireny. Amen. Ry iray malala omba raisonao. Aoka ivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, mideranao zahay noho ny soa rehetra nomenao anay,
dia izay fantatra izy sy izay tsy tsaroana ivelively koa nefa dia ivelomanay isan'andro. Tamin'ny voalohany dia ny teninao no naharenao ny tany sy ny lanitra. Ny teninao dia pahary hatramin'ny voalohany, koa anio amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity dia tafahoana aminao indray izahay mba aharianao anay hitovy endrika amin'ny zanakao. Andriamanitra tsy toa tomponay eo, efa nampanantenanay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy nahavita nanirahanao azy. Koa ankehitriny tanteraho tompo ny asa nanirahanao ny teny mba hahatonga anay handray ny fahafenon'i Kristy, ahatanteraka ny fifalianay miombonao aminy. Hoderainay, ho ankalazainay mandrakizay ny anaranao noho ny asanao sy ny voninahitrao, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ny fotoana ankehitriny dia tonga eo amin'ny 10 minitra ho an'ny sampana sekolelahadisika, ary dia iomana amin'izany eo ampanaovantsika ny hira fahavalo sy valonjato indrindra ianareo sekolelahady mba samy miombona miaraka amin'ny fiangonana manontolo ny hira hoe eo antratranao Jesosy. Vita zay dia androso ny tompony anjara, ary ao aorianany 10 minitra ho an'ny sekolelahady no anaovantsika ny hira fa 420 sy valonjato, ny andininy voalohany sy faharoa. Ry Andriamanitra nahary isaoranay ny anaranao dia iroso amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina isika araka ny perikopa, dia ireny no tanterahantsika any antokatrano any. Dia iroso amin'izany ary sika izao ny hira fahavalo sy valonjato no anombohantsika an'izany. Bonjour à tous. Pour ce dimanche 22 novembre, nous allons encore nous baser sur le thème de la FJKM pour ce mois de novembre, qui est Mianjanja Famuzena Nimenu, qui est traduit très simplement par celui qui croit, attend, espère et prie pour le salut. Nous allons nous inspirer d'un passage de la Bible qu'on va lire tout à l'heure dans le Péricope, mais en introduction, j'aimerais dire que le roi qui est en question ici est comme nous tous, c'est un être humain qui a des combats à mener. Donc le roi Asa ici avait avec lui 300 000 hommes et il avait en face de lui une armée qui faisait 1 million d'hommes. Pour faire un calcul très simple et très rapide, on voit que le rapport est de 1 contre 3. Asa avait 1 soldat contre 3 soldats en face. C'est très compliqué comme situation. Il y a des situations moins compliquées, il y a des situations plus compliquées, mais nous, en règle générale, les êtres humains, nous avons des situations compliquées. C'est ce que nous vivons tous les jours. Nous avons des combats à mener, nous avons des combats à gagner. Donc, devant de telles situations, comment est-ce que nous réagissons? Nous avons de sueur froide, on a la main moite, on voit notre vie défiler devant nos yeux, on se dit, c'est la fin, je vais finir par mourir aujourd'hui, c'est la fin pour moi, je suis seul au monde, je ne vais plus avoir de quoi manger, de quoi me vêtir, je vais me retrouver sans abri et tout ça. Ce sont des situations terrestres, ce sont des logiques terrestres, nous, en tant qu'êtres humains. Mais Asa ici nous donne l'exemple, et qu'est-ce qu'il a fait Asa? Il s'est tourné vers le Seigneur, il a invoqué le Seigneur, il n'a pas tenté de négocier avec l'ennemi, il n'a pas fait de calcul savant de sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il a frappé les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et bien sûr, le Seigneur a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur n'a même pas dit « je viens te battre contre moi ». C'est le Seigneur lui-même qui a frappé
l'ennemi en face. On va déjà conclure, mais très 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 vite. Ce qui veut dire qu'en conclusion, nous ne trouverons pas la solution à nos soucis chez nous, dans notre tête, selon nos calculs. C'est sûr et certain. C'est pas la peine de chercher loin, c'est pas la peine de se creuser la tête. Plusieurs générations et plusieurs savants ont déjà cherché. La solution ultime à nos soucis, ce n'est pas chez nous, c'est auprès de Dieu. Ne nous battons plus avec nos propres armes qui ont des limites. Demandons à Dieu de vaincre nos ennemis. Je pense à nous tous, à la maladie, au manque d'argent, à la mauvaise santé, au mari ou à la femme qui n'est pas conscient de ses devoirs, à l'enfant qui est très difficile, aux collègues qui sont très compliqués, à la famille qui est très compliquée. Nous avons tous nos combats et nos armes terrestres ont tous des limites. Plusieurs personnes avant nous ont déjà expérimenté ces armes terrestres, mais maintenant c'est à nous de nous dire non, 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 moi je ne vais pas entrer là-dedans, moi mon salut vient de Dieu. Un troisième point qui est très importante. L'attente et l'espérance en Dieu doit être totale. Ici, le roi Asa n'a pas dit à Dieu, bon, j'ai 300 000 hommes, Dieu, je me bats avec mes 300 000, toi tu t'occupes des 700 000 autres. Non, 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 il a dit à Dieu, Dieu, frappe l'ennemi qui est contre nous, garde-nous avec toi, sauve-nous. Et Dieu, il a donné une victoire totale et sans rappel à Asa. La victoire de Dieu, du coup, est une maîtrise. La maîtrise de Dieu sur notre vie est totale ou ne sera pas. Soit on donne la totale maîtrise à Dieu, soit on ne donne pas de maîtrise à Dieu. Pour conclure et pour finir, face à nos problèmes, appelez qui vous savez. Soyons tous conformes au thème du mois, c'est attendant notre salut, attendant d'être sauvés par Dieu. Oh, prions. Merci encore notre Dieu, notre Seigneur de nous donner ces quelques minutes pour réfléchir même un tout petit peu à ta parole et nous rappeler tous les jours, même si ça paraît évident, nous rappeler que notre salut vient de toi mais ne vient pas de nous-mêmes ni de nos tout petits calculs d'êtres humains. Garde-nous avec toi, garde-nous avec toi toute notre vie. En ton saint nom Jésus. Amen. Alohan'ny enontsika ny afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny dia idiarantsika ny tompony hira fahatelo amby enimpolo amby zato ny andininy fahatelo aorin'izany dia ho toriana amintsika ny tenin'Andriamanitra.
ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny tenin'Andriamanitra zay hotorena amintsika anio ry havana dia zita ao amin'ny Filipianina 4 ny 7:10 ka hatramin'ny 1:20. Filipianina 4 ny 7:10 ka hatramin'ny 1:20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo, ka dinio zay mandeha taka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fotomanina koa ankehitriny, fa fahavalony ny azo fijalian'i Kristy. Fa averezana no efa rany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany ny voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo, izay anova ny tenany fihetren-tenantsika hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay aizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Amen. Na dia misy ankizy ataontsika hoe tsy mahay mamaky teny sy tsy mahay manoratra aza, rehefa mahavita makatahaka ny modelin'ny menazy izy dia zay no atao hoe mety. Rehefa mahavita sy mahay makatahaka tsara ny modely menazy izy dia atsotsika hoe mety zany. Ito amin'ity textany perikôpanio ity ry havana, i Paoly dia miteny tsy miolakolaka tamin'ireo Filipianina, ary mbola amintsika ankehitriny koa no iteneneny izany hoe aoka samy anahaka ianareo, ka dinio izay mandeha tahaky ny andehananay. Teny tiany Paoly apôstôly mihitsy io teny hoe manahafa io, fa hita ao amin'ny Tesalonianina 1 toko 1:9 zany, hita ao amin'ny Korintianina 1 toko 4:5 zany, hita ao amin'ny Korintianina 1 toko 2:1 zany, hita ao amin'ny Tesalonianina 2 toko 7:7 zany, ary indrindra moa fa ity hita amin'ny Filipianina toko 7:7 ity. Ho fianaranareo ny tenanay hoy izy eo amin'ny Tesalonianina 2. Tena olombelona tahaka antsika rehetra izy, ary nanana koa zay tsy nampanjary azy ho amin'ny tena izy, saingy zao rehefa niaona tamin'i Jesosy Kristy izy dia tonga olo maovao, ary fantatsika loatra fa tonga apôstôly mihitsy aza. Tena sarobidy tokoa ry havana ny zavatra lazainy eto, dia izao ho marika alaina tahaka na ho fianarana, satria ny fiainana dia fiainana hita maso, azo ampiarina, ary zay le mahatonga ny hoe ny soa fianatra hoy ny teny mahazatra antsika. Fa izay no ametrahan'ny apôstôly Paoly eto ny hoe ho marika alaina tahaka ny tenany, ny fiainany ary ny finoany. Dia indro ary izy fa mampita amintsika zava-dehibe anankiroa: ho fampahafantarana ny olona, ho fampahafantarana ny kristianina, ho fampahafantarana izay rehetra afaka miaino na afaka mamaky ny epistiliny, izay ampitany ny fampianarana ambarany. Voalohany ary dia izao no afatra avy amin'ny ity epistily ity: mitandrema sao anjary fahavalony azo fijalian'i Kristy. Mitandrema sao anjary fahavalony azo fijalian'i Kristy. Maro izy, maro betsaka zany ny olona andrasan'ny fahaverezana, na hoe miandry ny fahaverezana, ny fahalevonana, ny elo, satria ny kibony no andriamanitra izy ireo. Ny ataon'ireo olona maro ireo ny apôstôly Paoly dia izay ahavoky azy fotsiny, izay ahavoky azy fotsiny, sanatria tahaka ny hoe biby izay mitady ny hanina ho azy, rehefa voky dia matory nona dia miarina mihinana indray. Io no zava-kendreny amin'ny fiainany. Ny misakafo sy voky akory tsy ratsy mihitsy, sady mampatanjaka zany no mahasalama. Ary na Jesosy Kristy aza dia mametraka ny olona ho amin'izany fomba zany, mitory ny tenin'Andriamanitra izy,
tany anefitra tany antendrombohitra tany amin'ny toerana tsy misy mpivarotra tsy misy hanina vodina dia fatatsika loatra fa indromy antaona mihitsy zany ny voalohany ny anankiray dia namoky ny olona 4 arivo mahery izy, ny faharoa namoky olona indray 5 arivo mahery izy, ary ao anatina reny de hoe 4 arivo lahy 5 arivo lahy fa tsy ny zazam-behivavy satria ny vehivavy sy ny ankizy dia le loham-pianakaviana no mitondra ny isany marobe reo kanefa de fatatsika loatra fa nisy ambiny ny anankiray 7 sobika nefa olona amina rivony, ny anankiray 12 sobika nefa dia mofo 5 sy azandrano 2 no nampitombony zany nampiasan'ny fahefana Andriamanitra azy ary de hoe ny filazan'ny filazantsara hoe voky ny olona ary de nangonina ny sombitsombiny sisa tsy lany. Ny tiany Paoly olazay ny ry havana eto de zao ireo mpanaram-po amin'ny ratsy ka tsy mikendry afa-tsy zay tadiaviny hamaly ny filany ny sainy fotsiny na zay apavokony nofony zay mamaly ny zavatra tadiaviny sy ny hetahitany amin'ny maha olombelona fotsiny. Ny Romanina 5:7 de manao hoe ny anaran'ny tompo fa izy reny ireo le antsoina hoe ny kibon'ny Andriamanina zany fa izy reny tsy mba manompo ny Kristy tompontsika fa ny kibony ihany ary teny malefaka no entiny mandresy lahatra ny fon'ny olona tsy ary saina, zany hoe tena ampiasainy mihitsy ny teny malefaka ho an'ny olona tsy ary saina, zany hoe ny olona tsy matotra, ny olona tsy masaka tsara amin'ny hevitra sy ny fisainana mba amin'ny finoana mba ahazahoany ny tombontsoa zay ahavoky ny kibony sy ahatanteraka ny fikasany sy ny sitrapony. Ao amin'ny Timoty 1:9-5 de hoy ny apôstôly Paoly mantsina reny olona reny hoe olona vetaveta saina sady efa nielan'ny fahamarinana manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ahazoany zavatra. Ny fahamenarany voninahiny ny hevitra zany zao ny zavatra mahamenatra ataony de heveriny ho voninahitra ho azy, heveriny ho voninahitra ho azy. Raha makahory sika anankiray misy olona na tanora io na lehilahy lehibe na vehivavy lehibe koa azy de mitratrevatreva miteny foana tsy misy zay zanaka sy ray aman-dreny na olo-pady tsony de ino nataon'ny olona tsy afa-mikofoka manodidina eo aleony mangina ary iny fahanginan'ny olona iny no raisy no voninahitra ho azy hoe matory eto tsy samihetsika de satria matahotra ary tena mety amiko ny mampiasa an'izany zava-mahamenatra no ataony voninahitra sationany ihany zany fa betsaka ny zava-mahamenatra ataony olona voninahitra. Olona mba manana ny maha-izy azy, olona manana ny maha-izy azy zao dia mivary lavo amin'ny zavatra tsy tokony atao, olona mba antenainy fiarahamonina fa natao mpitarika, natao mpanampy. Zay nge nahatonga an'ilay fitenenana malagasy hoe natao hitsikitsika ivavahana kay papango ny paokany akoho, na hoe natao hitsikitsika ivavahana kay takatra ny lazaloza mandisy fanantenana fa tsy arak'izay heverana azy. Hoy Hosea ao amin'ny bokiny amin'ny faminaniny 4:7 araka ny tombony no nanontany tamiko hoy Jehova, zany hoe niaraka amin'ilay fitombon'le olona na fitombona rabatana sy ara-tsaina io na hoe fitombona amin'ny lafiny arena sy fananana io arakaraka ny tombony no nanontany tamiko hoy Jehova. Voafeo ao anatin'ireo fomba notenenin'ny Paoly reo ny fomba na ny toetrany fahavalony azy fijaliana, olona mpanaram-po amin'ny fiainana maha olombelona fotsiny. Io ataontsika hoe arano fotsiny ho isika, olona matimatim-boninahitra amin'ny fanao mahamenatra samihafa, raisy no voninahitra nefa zany. Ry kristianina malala, mba saintsaino sy eritrereto ny fiainantsika, ny fanaontsika sao de mahatonga atsika ho efa ao anatin'ny sokajiny reo fahavalony azy fijaliany reo. Miandro ny sokajin'olona toy zany ny fahaverezana na ny elo na ny famaizina mandrakizay.
mba velona ihany fa tsy maintsy mizotra mankany amin'ny fahaverezana. Ary tena mampalahelo ny fomba ilazany Jesosy azy eo amin'ny Luka 7:20 ny 7:20 sy ny manaraka. Hoy Jesosy tamin'izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra, nampianatra sady nandroso nankany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, tompoko, moa vitsy va no hovonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, vavarana tery zany, fa hoy zaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona ao alatrano, mandondona ny varavarana manao hoe, tompoko, voay zahay, dia amaly izy le tompotrano ka hanao aminareo hoe, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe, nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy hiteny hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro na avitaiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isy ny fitomanina sy ny fikitroa nify, raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka any ivelany. Zay ny voalaza amin'ny Luka 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 20 io. Asehony eo fa isy ny vanim-potoana izay iverenan'ny olona sy andondoman'ny olona, mitovy amin'ilay ohatra efa nampiasain'i Jesosy ihany hoe le virjinina 10 ny andro ny fampakaram-bady, ny 5 efa niomana ny solika na ny menaka itezanan'ny hazavana irehitra, fa ny 5 kosa dia nianona fotsiny amin'le hoe efa mirehitra ny jiro dia ampy no tonga ny mpapakatra, dia eo vao niavaka ny hoe ireto sy ny virjinina endry, satria nitondra izay iomanana azona miandry ny mpapakatra sy miara-miditra aminy. Ary rehetra kosa dia adala satria finaritra sy afa-po fotsiny hoe nitondra zavana akanjo tsy nisy nahafahany nitsena ny mpanambady, virjinina 5 adala, virjinina 5 endry, hoy ny tononkirany sampana fifoazana hoe fainjana joroy ny faneva. Eto ary dia mampahatsiaro antsika ny Tompo zany zavatra tokony iomanantsika sy tandremantsika zany. Fa ny faharoa etsy an-daniny kosa ry havana, zay le voalazako zay voalohany ireo fahavalony azy fijaliana. Fa ny faharoa dia izay ilazan'ny fanahy masina, ampahafantarana fanahy masina amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly hoe fanjakana any an-danitra. Paoly aho araka ny lazaiko teo dia olona nanenjika ny fiangonana, olona namono olona, olona nampiditra amponja izy ireo kristianina tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa nifanena tamin'ny Tompo, rehefa niona tamin'ny Tompo Jesosy izy tany an-dalamben'i Damaskosy, raha andeha mbola lay anenjika sy ampiditra any amponja ireo olona tratrany mivavaka sy manaiky an'i Jesosy Kristy ireo, dia tena izy nifanena tamin'ny Tompo ary nanomboka hatreo dia hoy le fiteny mahazatra antsika tsara hoe niova fo. Tena niova fo tanteraka izy, ary tonga andry na pilier, kolonna ihany koa ny teny anankiray, lasa andry niankinana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana, teo amin'ny finoana mba ahazahoan'ny olona famonjena. Eritreretony izy zany hoe efa tamin'ny taona 64 amin'izao raha velomantsika izao, amin'ny taona 64 no fa nodimandry efa maty izany apôstôly Paoly zany. Fa aty amin'ny taonjato faha 120, aty amin'ny taona fa 20 mbola velona, mbola maty iaino, mbola maty anaraka ary mahavonjy ny epistily na ny soratra masina izay mitondra ny anaran'ny apôstôly Paoly mba ho vakiana amin'ny fiangonana, ho toriana amin'ny fiangonana, ianaran'ny olona ny amin'ny fiainana sy ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no mampiavaka izay rehetra ao amin'ny Kristy, ka nahatonga ny Paoly hiteny mihitsy fa na dia misy aza ny afo dia tsy ho levon'ny afo ny asanareo, fa raha asa mololo fotsiny napetrakareo teo, mololo fotsiny napetrakareo teo, pay, hoy ny teny frantsay mantsy an'le mololo, dia
rehefa tonga ny tsarana azy dia ho levona toy ny lavenina izy satria asa tsy amin'ny finoana, asa tsy natao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fanjakantsika dia any an-danitra hoy ny voalaza ny apôstôly eto, izany hoe any no lapam-panjakana misy ny fanjakana misy antsika any an-danitra, ary dia any no lapam-panjakana, any no iandrasantsika mpamonjy, any no iandrasantsika famonjena. Fa raha miteny ny apôstôly Paoly io teny io hoe any an-danitra ny fanjakantsika, dia zao any an-danitra ny mpiantoko antsika, ny mpiay antsika. Tsy takatr'olona toeriny zany ny dikan'izany, ambony noho izao rehetra izao zany, satria izany mpiantoko antsika izany dia Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray miaraka amin'ireo anjeliny. Nahazo antoka sy efa nahitan'io fanjakan'Andriamanitra misy an'i Kristy io mantsy Paoly, araka ny lazainy amin'ny Korintianina 2:12, zay nylazany hoe nakarina ho any an-danitra izy, dia nahita zany findrianan'i Jesosy Kristy zany, ary zany no mahatonga azy matoko be mihitsy milaza eto fa ny fanjakantsika dia any an-danitra satria efa hitan'io. Io le lazainy Paoly hoe paradisa, de tena misy io. Io lay niporofoin'i Jesosy Kristy rehefa nanao ny filazana ny momba izany ny apôstôly, dia ilay Jesosy Kristy nombona teo amin'ny azy fijaliana, ny jolahy anankiray teo ankaviany, ny jolahy anankiray teo ankavanany, satria zany ny fomba famonoana ny olona nahavita heloka be vava tamin'izany fotoana zany araka ny fomba fitondrana romanina. Lay teo ankaviany ary dia niteny hoe raha ianao ny Mesia, ataovy zay idinantsika avy eto amin'reto azo fijaliana reto. Fa lay teo anilany kosa dia nanao hoe ianao ve dia tsy mba mieritreritra isika ane na dia nombona eto amin'ny azo fijaliana aza dia no ny eloka nataontsika no nahatonga antsika eto, fa ity lehilahy ity kosa dia tsy mba manana eloka hita ao amin'ny fiainany akory, kanefa dia nombona eto amintsika sady nitodika amin'ny tompo izy no nanao hoe Jesosy tompo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Teo no ao ihany, tsy niandry ela dia hoy ny tompo taminy hoe lazaiko aminao marina tokoa, aneo no ionanao amiko any paradisa. Toetra zay tsy azon'izay mbola velona ranofo alehany, fa ireo efa nodimandry, ireo maty hoy ny fomba fiteny tsotra no any no ionako aminao. Zany hoe nay ny apôstôly Paoly napahitana an'izany, nay Jesosy Kristy naharzan'izany sy nampanantenan'izany tamin'ilay teo ankavanany, tsisy fotoana intsony manko hanazavany, ka dia zay no anonteny natao. Fa ho antsika koa tandremo fa sao miandry an'izay nataon'le jiolahy zay, fa nen'le jiolahy dia anazy iny. Fa sao koa isika miandro ny hoe ka le jiolahy teo ambony hazo fijaliana za mbola voavonjy tamin'ny ora farany rehefa niantson'ny tompo, fa ianao nga mahalala azy ora farany sendra iatsonanao tampoka, ka ientehiranao hoe amin'izay fotoan'izay mbola afaka miantso. Io le ohatra nataon'ny tompo teo, le teny nataon'i Jesosy teo hoe tsy fantatro kory ianareo na avy taiza na avy taiza. Ry havana, ampatsahivana antsika teo ihany koa, mbola manamarina ny teny nataon'ny tompo ny amin'ny fiahin'ny olona. Zao no nataon'i Jesosy Kristy raha lay samboriny loolona sy ny mpanoradalàna mba mipisorona tao an-tsahany Getsemane izy ndray ilay alaka misy eriviny. Netika fanampo manko ny mpianany anankiray dia nanatsoaka ny sabany, ary tonga dia ao anatin'ilay misavorovoro io indrindra ny alina io, katsanany misabatra ny sofon'ilay lehilahy anankiray, dia hoy Jesosy, ka niala mihitsy dia hoy Jesosy ampidiromotrany ny sabatra ao, sady naveriny amin'ny toerany ny sofon'ilay olona latsaka sofina teo, ka nataony hoe ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, fa zay mandray sabatra na mampiasa sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao ve hoy Jesosy, fa tsy mahazo mangataka amina raika aho dia aniraka anjely miisa 12 legiona ho ety amiko izy, raha izany ahoana no ahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao toe-javatra izao. Anjely 12 legiona zany ry havana, araka ny fomba fitondran'ny romanina moa tamin'izany, dia nampanarahana amin'izany fomba izany ny fisian'ny miaramila. Ka ny legiona anankiray, ny légion anankiray
de misy vata miaramila 6,000 soldat no anatin'ny légion anankiray ka raha 12 am'izany moa de eritreretsia efa misy 72 000 ny miaramila de mianjely zany irahany tompo iaro azy ka tsy ho tanteraka io fisamborana io, tsy ho tanteraka io lalak'izorana ho amin'ny famonjena io. Ary zay arak'ilay tenin'ny tompo remjaona filazantsarany jaona hoe ny fisoratra masina tsy azo foanana, izy mihitsy no nyteneny io. Ary dia ny lioka monina namafin'izany ny anjely Gabriel hoe tsy izy tsy ho tanteraka ny teniny rehetra zay lazain'Andriamanitra. Zany rehetra zany de manome toky atsika noho ny fisiantsika ao amin'io fanjakan'Andriamanitra io na ny fanjakan'ny lanitra entiny Jesosy Kristy mpanjaka ary anomezany toky fa misy antsika. Manamafy ny mpanoratra ny salamo, ny mpanao salamo amin'ny salamo 430 ny andininy fahafito hoe ny anjelin' Jehova dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy, zay mino azy ka mamonjy azy. Toky lehibe zany ry havana, izany ny fanjakan'Andriamanitra misy atsika. Ary ny elazany ny azy de hoe ny teny fototra na ny teny grika nangalana andikana ty teny ty de ny hoe citoyen ny lanitra isika, olo ny fanjakan'ny lanitra isika, citoyen ary manana droit de cité. Zay tamin'izany fotoana zany manko dia nazava tsara amin'ny olona mihitsy ny atao hoe citoyen satria misy jiosy manana citoyen romanina raha tadiditsika le nolazain'ny Paoly hoe raha atao tranomaizina izy dia nanirahany manam-pahefana velesina ny faiziny de izy hoe moa everinareo faradalàna ve zany manafay olona tsy mbola voatsara zany mety amin'ny romanina eo le tompona andraikitra vao natahotra hoe ay nga ianao romanina de nikoropahany aingana ny vahana zavatra sarobidy be nahazaoko n'izany citoyenneté zany. De i Paoly hoe za kosa de efa nanany zany hatramin'ny ela. Nga isika zay citoyen eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra de izany mahatonga ny fiangonana sy ny fanahy masina hiteny amintsika ana hoe andrandrao ny famonjena, ny andrandra famonjena ny mino mampanantena famonjena antsika satria avy any an-danitra no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy. Ka na dia io nofotsika malemy sy osy io aza dia notafiny ny voninahiny. Ary zay le mahatonga atsika hoe olo ny fanjakan'ny lanitra tsika, zanak'Andriamanitra sika. Zay le voninahiny ene, izy no tena zanak'Andriamanitra fa natafiny ny voninahiny io sika de manjary zanak'Andriamanitra, ny eken'Andriamanitra ary nitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, misy zavatra roa ireo nambaran'ny tenin'Andriamanitra tamintsika androany hoentina mihezana sy amtinana an'izao afatry ny tompo zao. Aza manaiky namorotsaka ho isan'ny fahavalony azy fijaliana. Aza manaiky namorotsaka ho isan'ny fahavalony azy fijaliana. Arak'izay efa nazavaina tamintsika teo. Oka kosa hanaja sy hatoky, hanaja sy hatoky amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mba hietohan'i Kristy Jesosy anao ka hanafiny ianao, hiarovany ianao amin'ny alalan'ny voninahiny. Io tonga amin'ilay teny hoe parole d'honneur nataon'ny tompo ny fiarovany antsika. Zany parole d'honneur zany parole d'engagement zay milaza fa tsy mandangy amintsika ny tompo ary mampiasa ny fahefany maha-Andriamanitra azy ny tompo. Ka dia zay ny tokontsika sy fanantenantsika. Hoy izy ao amin'ny Apokalipsy 7:1-5. Ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Toko lehibe zany ry havana. Izany no heveran'i Jesosy Kristy antsika, izany no fiainantsika ary fanantenantsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra fa any ny fanjakana misy antsika na dia mbola ety amin'izao tontolo zao azysika de efa citoyen lanitra. Aiza ary no alehanao io? Fanjakanaiza ary sokajin'iza? Andriamanitra ane anokatra ny fonao sy ny sainao ary ny eritreritrao mba hisafidiananao ny
hitoetra mandrakariva ao amin'ny fanjakan'ny lanitra sany satria zay no antony nahatongavan'i Kristy sy nanolorany tenany teo amin'ny azo fijaliana mba hanananao ny fiainana dia ny fiainan'Andriamanitra iainana ety an-tany ho an'Andriamanitra irerany eny voninahitra amen. Rentsika teo ry havana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay notoriana sy nanatsoahana ny afatra ho antsika rehetra. Tsaroana tokoa fa malemy sika ary tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa morona ho amin'ny mifanohitra amin'izany mandrakariva. Ndeha ary anatona ny tompo isika ka iombona amin'izao vavaka izao ary eo aorian'izany dia ny hira fa 700 andininy fa efatra
no irasantsika feo amin'ny fifonana ao arinan'izao vavaka izao, aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, miondrika eto anatrianao zahay, vao avy naharenididinao masina zahay, ka dia mahatsiaro tokoa fa menatra. Manenjika anay ny fieritreretanay, no ny anomezanay alahelo anao, ka tsy nirona anay, na tsy nahataitra anay, ny fitiavanao Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka hitenenanao aminay hatrany, ary ametrahanao ny teninao hoeo ambany masonay mandrakariva. Misaotra Tompo anefa, misaotra anao anefa izahay, satria tsy mamela anay hiaran'ny valin'ny fahotanay ianao, fa mbola mamela anay hibebaka aminao. Koa indreto ny fiangonanao Tompo, manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mamindra fo aminay. Tareo zahay, ary ampahatsiarovo tena mandrakariva Tompo, aizanay mibebaka marina aminao, ary amin'izany dia mamela ny heloko ahy, ka aza tsarovana intsony ny fahotanay. Mangataka aminao zahay, ry Andriamanitra raitsi-to, tatano zahay hiara-mandeha aminao, ary aoka ny rano Jesosy Kristy zanakao, no tsaronay fa velona sy manadio anay mandrakariva, ho afaka amin'ny ota rehetra. Avaozy ny fanahinay ho fonena ny fanahy masina, ka izy ny fanahy masina ny no anetsika ny fonay, aizanay manda izay rehetra mety ho ota, ary mba hirosoanay hitombo amin'ny fahamasinana. Tompo, na dia maro aza ny fakapanahy, to tsara tareka mahasarika ny saina sy ny eritreritra hivily lalana, anjary ho fahavalony azy fijalinao, dia mangataka aminao zahay ankehitriny. Vonjeo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, fa tsy mahavonjy tena. Aza vela angatakandro sy hirikirika na hanolo ny fanatonana sy ny fifonana aminao ho amin'ny zavatra hafa. Tompo, arovo zahay, ary terizo am-pelantananao, fa tsy misy maharombaka ny eo an-tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, miaino anay, ry Andriamanitra fitiavanao. Amen. Rehefa avy nandry zany sitrapon'Andriamanitra sansika, dia handray ny teny famelan-keloka zay atolotry ny Tompo ho antsika, satria zava-dehibe loatra ny teniny manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marin'Andriamanitra, ka mamela antsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ry havana, ho antsika izay henan'olo tena, ka ny ahatsiaro fa hitodika amin'ny Tompo, mba tsy ho tonga fahavalony azy fijaliana, fa hitoetra tokoa amina vahoaka ny fanjakany lanitra, tahaka ny any an-danitra no tanterahantsika ety an-tany, ary dia ny teny famelan-keloka irery ihany, zay avy amin'izy Tompo no ahatanteraka sy ampiorina antsika. Ndeha ary, iara-mitsangana isika rehetra, handray zao teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra antsika izao. Va voasoratra hoe, izay mandre ny teny toy ny Tompo ka mino zay naniraka ahy, no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay
ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany eloko areo noho ny anarany masina midy rano tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Rehefa avy nandray ny famelan-keloka natolotry ny tompo atsika isika riavana, dia andeha mbola anonona indray ny fanekempinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana, dia ny laharana fahaefatra araka ny litorjiantsika. Iray feo isika ka anonona ny fiorenantsika amin'ny fanekempinoana hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany soa tontolo izao. Zay araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Zay araka ny teny nataony Natanaela hoe Raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Zay araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre, ka fantatra efa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Zay araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havana, ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fotoana izay hanolorana anatazana ny rakitra ho toy ny fanatitra atolotra an'Andriamanitra raisoto, izay miaraka amintsika, miombona amintsika amin'izao fotoana izao. Ny hira 113, ny 109, mandehana anatanjaka ny osa no entintsika manatanteraka izany fanatazana ny rakitra izany, ary atolotritsika amin'ny hira izay efa mahazatra antsika.
tonga eo amin'ny fotoana hamaranana izao fanompom-pivavahana izay nionantsika sy ny fandraisantsika tamin'ny tompo Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zao sika koa andeha mbola hitsangana sika anao ny hira fa 270 andininy voalohany matoky aho tompo azoko miteninao atolotra antsika mitsodrano ary faranana amin'ny hira fa 1telopolo sy telonjato hira fa 1telopolo sy telonjato no maranantsika izany. Tanteraka aminareo aneny sodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy tanteraka ka ko arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantsonareo sady izy ihany no ahatanteraka izany. Amen. Dio an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana tafahona soamantsara tamin'ny teto amin'ny alalan'ny zao fanompom-pivavahana zao ary dia mirary soa antsika rehetra indray mandritra ny herinandro ambara-pionantsika amin'ny eto tahaka izao. Ho an'Andriamanitra iriry ihany ny dera sy ny laza amin'izany. Ho amintsika rehetra bonne soirée, bonne semaine, bon confinement. Mirary soa ry havana.